Isan'ireo fandraisana anjarana Ambatovy amin'ny fampandrosoana ny toe-karena ao amin'ny faritra Esany sy ho an'ny firenena manontolo ny fanohanana ny hatrany ny fambolem-bary izay miantoka ny foto-tsakafon'ny malagasy. Amin'ity taona ity dia hanao ny tetikasa Rehetra project izay iarahan'ny miasa ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary masoivo japoney misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena na JICA Ambatovy hanampiana ireo mpamboly madinika ao amin'ny faritra Tsinanana sy Alaodramangoro. Hanampy ireo tantsaha hanatsara ny teknika mpambolena ampiasainy sy hamantsy ireo fitaovana sy kojakoja fampiasa amin'ny fambolena tsara kalitao ny tetikasa. Naneho ny fankasitrahany tetikasa izay hanampy azy ireo amin'ny velotena ny tantsaha nandritra ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa ny 15 Jolay 2024 tao Ranomafana Est. Saorana no atolotra satria zava-dehibe ho an'ny fikambana mampiasa rano zao fahazahoana an'izao tohana zao ny masomboly sy ny fitaovana dia tegna mahafinaritra ny amin'ilay ilainy mihitsy ilay izy. Indrindra moa tsy fitany zao fa mbola misy ihany koa ny tohana amin'ny resaka teknika hiezaka zay hanao zay faraherinay amin'ny famokaram-bary amin'ny faritra misy anay dia misaotra betsaka indrindra misaotra ny Ambatovy amin'ny fanohanana. Mpamboly vary efajato mahery mivondrona ao anaty fikambanana mpampiasa rano 12 ao anatin'ny distrika Brickaville, Moramanga ary Toamasina faharoa no hisitraka mivantana ny tetikasa. Tanjona ny ambitombo 15 isanjato ny voka-bary ao amin'ireo komina sivy voakasiky ny tetikasa Rehetra project. Ho fampirisihana azy ireo dia hisy ny fifaninanana ka azo loka ireo fikambanan'ny mpampiasa rano 4 mendrika indrindra sy mpamboly 12 mendrika indrindra. Izy fifaninanana ihany koa ho an'ny fotoam-pambolena lehibe ho avy.